ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeraba tsika rehetra avana tratra ity alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana febroary ity. Ny mofinainantsika anio dia ny toroteny-omaly tato ampiangonana. Tsy tafita mivantana ny torotenitsika omaly ka dia ny mofinaina ny alatsinainy dia ny toroteny tao ampiangonana no hoarahantsika ho mofinaina ry avako malala ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Ity fanoharana ity ry avako malala no anoharan'ny tompo momba ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Ny jiosy dia efa nisy mpaminany tahaka ny Jaona Paolo Batisa na ireo teo alohan'ny Jaona aza dia efa naminany fa ho avy ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy tena takatry ny jiosy loatra ilay atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Tsy tena azony tsara miverimberina tenenin'ireo mpaminany ny teny hoe fanjakan'Andriamanitra. Fa io moa rehefa misy ny teny dia samy mandika, samy mandray izay andraisan'ny olona azy arak'izao anaty-lohany eo avy ny olona tsirairay avy. Ka mety tsy tena mety tsy le tian'ilay mpiteny mitenenina no andraisan'ny olona azy. Tahaka izany tamin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny tompo dia naniraka ireo mpaminany Zakaria, Malaky, ireo mpaminany faraparany zany dia tonga taty amin'ny Jaona Paolo Batisa dia nazava momba ny efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra, ho avy ny fanjakan'Andriamanitra, efa mbia aminareo fanjakan'Andriamanitra. Ary tonga koa Jesosy dia mbola nilaza efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Fa satria tsy inona ny jiosy efa nanana zavatra tao anaty lohany tao arak'izay andraisany azy dia ino ny andikany azy. Anankiray izay nandikany azy dia ny hoe tena ho avy mihitsy isy mpanjaka ho avy ary haka fanjakana andraisitra ny erisetra ny fanjakana romanina ary arabaky teny tahak'izay nandraisany azy. Nisy ireny eriketra tokony ny fanjakan'Andriamanitra dia aniraka mpaminany lehibe anankiray, mpisorona lehibe anankiray ary dia ao amin'ny tempolo mihitsy izy. Sy ny sisa rehetra samy nanana izay nandikany azy ny olona arak'izay nitenenan'ny mpaminany azy. Fa amin'ny ity mandray toko telo folo ity kosa dia fanoharana nilazany Jesosy azy. Fanoharana no nilazany Jesosy momba ny fanjakan'Andriamanitra. Misy fanoharana fito momba ny fanjakan'Andriamanitra tarainy Matio. Ary dia amin'ity eto am-piaratanantsika ity dia ny toetra n'ilay fanjakan'Andriamanitra no tantarainy Jesosy eto. Ahoana kay ny toetra n'ilay fanjakan'Andriamanitra? Any aloha dia misy momba ny fahatongavany, ny endrik'iseho, ny zavatra hoentiny sy ny sisa rehetra. Fa eto dia ny toetra n'ilay fanjakan'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy hoe tahaka ny arato ilay fanjakan'Andriamanitra. Tahaka ny arato ary arato tarihina. Raha ohatra ka mandeha mitsangatsangana amin'ny folo pointiny ianao na moron-dranomasina dia mahita faravakely ny karazana arato telo fampiasan'ny olona. Tsy mifanafitra amin'izay tamin'ny andron'i Jesosy. Ny arato voalohany izay mety ho fahitantsika dia ilay arato atsipy tahaka nampiasain'i Petera. Dia ilay atsipy anaty ranomasina. Mandeha zany ilay mpanarato dia mandeha lakana dia makeny ampovoan-dranomasina izy dia atsipiny arato iny dia zay trondro ambanin'iny arato iny dia rofon'ilay arato. Amin'ny alina moa tena fanaovana azy koa ndraindray ampirehetina ny jiro dia manatona ny jiro mazava iny ny trondro dia atsipiny arato dia rofon'ilay arato fotsiny ihany. Iny tsy arato tarihina. Dia ny fankarazana anankiray izay hitantsika any amorontsiraka dia ohatra amin'any ny fahampisoany ranovogy iny dia alaindray ilay arato lehibe anankiray dia atao anaty ranomasina fotsiny izy ohatran'ireny filena araton'ny volleyball ireny zany dia lava be tahaka ireny fotsiny izy dia atsatika iry ampovoan-dranomasina iry dia mandeha avany ny trondro izay mitsofoka amin'ilay arato dia tsy afa-miverina intsony satria ilay sofiny iny zany voazo amin'ilay arato dia mitsofoka fotsiny iny amin'ny rato iny izy dia rehefa kelikely dia alaina indray le arato rehefa avy eo dia tarihina ilay arato zany dia azo ilay arato ilay trondro mipetraka amin'ilay arato iny. Fa misy ireny raha tarihina, misy ireny zany arato lavabe anankiray izay atsipy any lavitra be any, kilometatra lavitra be any dia ty amin'ny sisiny ranomasina kosa misintona moramora ilay mpanarato zany, misintona moramora ilay arato.
dia naray mahatratra 200 metatra lay tady mahatratra hatrany amin'ny 20 metatra navanay tady alefa ny aloha zany anaty de sotony de zay ty araty resahana eto ty ary ty araty ty zany nakany tompony toetra ny fanjakan'Andriamanitra lay araty tariny zany dia araty manao kofroka be fotsiny zay hitany rehetra ao dia rofony daholo lay hitany rehetra ao na merinany eo na logeny eo na tony eo rofony lay araty fotsiny any fa misy nona sady miteny hoe merina dia rofony lay araty fotsiny eo fa inona mitranga inona ny toetra lay fanjakan'Andriamanitra tarafina mety voalohany indrindra dia zao mitoetra ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy manavaka na iza zany hoe lay fanjakan'Andriamanitra zany anatin'io ranomasina io lay anato dia tsy manavaka na iza mihitsy zany hoe avaisoan'ny fiangonana ohatra dia mitsoboka ao anatin'ilay zao tontolo zao zany lay fanjakan'Andriamanitra dia mirotsaka ao anivon'izao tontolo zao izy dia tsy manavaka na iza mihitsy fa ny fanavahana dia any amin'ny farany fanjakan'Andriamanitra zany na ny fiangonana na Andriamanitra dia izao tsy manavaka na iza rofony daholo ray rehefa komalana ny fiangonana tsy zany ray ny fiheverantsika fanjakan'Andriamanitra dia zay masina ihany ny miditra ao tsy zay ny ekleziolojia an' Jesosy eto ny fiangonana amin' Jesosy tsy zay raha afaka malala na ny fanjakan'Andriamanitra dia zao miaina ny anivon'izao tontolo zao izy ary miasa ny olona rehetra amin'ny sokajin'olona rehetra na iza ray mandeha ny metrahana fanontaniana nanao conférence dia lohatenin'ilay fanontaniana sainany valiko zany nanaovanay conférence dia ny hoe nanahoana ny politika ny missionnaire tao aoriana ny fanenjehana ny fivavahana kristiana rehefa noenjehina ny fivavahana kristiana nandritry ny 30 taona latsaka kely teto Madagasikara mpamiandrana valona reniny dia niverina ny missionnaire dia nandrafitra politika am-piangonana izy dia hoy ny mpianatra mba mpianatra zavao aminay pastera inona kay ny politika ny missionnaire tao ambadiky ny fanenjehana dia hoy za hoe zavatra maromaro ny missionnaire dia zao tsy bady mihitsy akory fa anankiray amin'izay natao ny missionnaire dia manao hoe tsisy enjehanao intsony eto mantsy mpitondra fanjakana farany iny fa tsisy fiangonana ka anaiky ho enjehanao intsony eto zay dia tsony ry avako manara raha amin'izay azahoana azy dia zay mihitsy ny nampiasain'ny missionnaire manao hoe fiangonana matanjaka ka fiangonana zay tsy anaiky intsony ho enjehina misy kristianina izay hovonona tahaka ireny intsony na zava-be zany ny fomba fiasan'ny missionnaire hoe mila manana fiangonana matanjaka Madagasikara ahoana nanana fiangonana matanjaka zay ny dikany dia nandrafitra fandamilana maro samihafa izy tahaka ny hoe aoka ho tsy ho ady noho ny olona eto amin'ity Madagasikara tia naroviana fa zao nisy rana martirana latsaka teto noho zany dia nahazatratsika trano bozaka trano tany fa zao asiana trano vato eo amin'ny toerana mandatsahany martirana rana ho tadidiny taranaka rehetra mifandiny fa nisy rana martira teto ary kristianina ty firene ty fiangonana matanjaka tsy manadino ny tantara raha ho adinao ny tantaranao dia marefy anao ny olona mitondranao amin'ny orona mihitsy rehefa tsy manadino rehefa manadino ny tantara fa izy anankiray zay nataony missionnaire tadifanyty perikiovatsika ty dia zao manao hoe ny fiangonana matanjaka dia fiangonana zay fiangonana ny mpitondra tsy haiko missionnaire rahako malala tsy ohatrandrapatanatsika azy nandalo missionnaire society ange tany Angleterre tsy fiangonana matanjaka e ny fiangonana matanjaka tany Angleterre dia ny anglikanisme ny fiangonan'ny mpanjaka tany Angleterre dia ny anglikanisme fa nandalo missionnaire society zay niasa teto amintsika dia fiangonana tany Tsisimboly indépendant ny anarana fiangonana kely ary tsy miraharaha fanjakana akory azy fiangonana tsy mifatrangana fanjakana izy ny anglikanisme niaraka tamin'ny fanjakana fa rehefa tonga teto izy navadiny lay rara izy manao hoe atozy kristianina ro mpitondro reo fa rehefa tsy kristianina reo enao nataony maty-enjika zay tsotra be fotsiny ampidireo am-piangonana reo hetezao reo anary reo fa rehefa tsy ao am-piangonana reo madito reo ary enao no enjehana zay ke nataony missionnaire satria tsy miditra am-piangonana raha navalona
de fainy missionnaire tsotra be mifeny missionnaire tosanao hoe ampidiro dolo amin'ny fiangonana io doany ao izy te zay azavana na iza na izy fa ny ataotsika le avako malala tsika tsy zany tsony sao efa matanjaka akamitsika de mitetika fiangonana manao hoe reny azabavela hidito amin'ny fiangonana io voeny avaravana kristana de manao hoe zao ihany mahazo miditra ao rety ihany mahazo miditra ao zao ihany mahazo makao am-piangonana afako malalo fanjakan'andriamanitra tsy za na hoe za a de hitory amin'ny olona ohatry zao ihany na rery ihany ny asanay sokazon'olona ohatry zao ihany nitenenanay tsy zany ry afako malalo nandovana zany fahafanjahan'ny fiangonana zany ianao eo ny asan'ny fanamasina za pipino tsika mazava ho azy fa nisy méthode ko le afako malalo nisy méthode de zao zay inge mahatonga ny hoe nananganany protestanta université voalohany aza tonona teo am'tantara-pirenena fa ny protestanta ny voalohany nanangana université teto ny école de médecine ny protestanta ny tompony ny école normale ny protestanta ny tompony ny université ny protestanta ny tompony fa de verinao araiky anao zao ny protestant université areo raha voavina ny hôpital lehibe teto Madagasikara protestanta ny tompony io hôpital militaire io ny protestanta tokany protestante io nalainy galeny io trano be ny ministère ny fitsarana iny université protestante docteur mianatra rain'Andriamapandy Andriamify Andrianony pasteur teto Ambohitately Frank Rasomar pasteur teto Ambohitately zany tokoa nianatra am'zany université zany ministre daholo ny akabiazany ministre tamin'ny fotoanandro Andriamanany zao Andriamifity ministre daholo ny akabiazany zany rain'Andriamapandy be dehibe ministre tao anaty zany université zany toizy galeny tsy mila olona may zany tsika olona dondrona ny ilaina olona anaiky vaiko ajanao le université io ary ray vile toerana ankenytika satria protestant tamin'ny fotoanandro de mihevitra manao hoe zany fanjakan'Andriamanitra zany aratsy tariny miasa ho an'ny firenena zany tsy manavaka na iza zany ary zany fiangonana zany misokatra ho an'ny fiarahamonina zany afako malala aiza aizany zany l'ecclésiologie atsika protestante ankehitriny aiza aizany zany move tena miasa ho an'ny olona rehetra amin'ny toerana rehetra amin'ny fotoana rehetra ny fiangonana move zany tsy afako malala tsika zara moa mieritreritra afako malala fa ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana matanjaka ao anatin'ny fiarahamonina ao tsika manao hoe ny missionnaire de zay mihitsy amarana io satria lava be le conférence fa anankiray am'reny zay mbola nataony de manao hoe fiangonan'ny avaram-pianarana izy zay kena tonga protestante avaram-pianarana moa akabiazany nanangana tsy maintsy manangana sekoly izy tampiangonana sy tamin'ny fotoanana tsy nisy fiangonana protestante zany ka tsy sekoly ity de sekoly taloha andavanandro izy sekoly alady izy tamin'ny fiangonana miady amin'ny abadona tsy matanjaka ny fiangonana raha tsy mahatsiary hoe ilainy ny fiarahamonina izy raha vo tsy ilainy fiarahamonina izy de ejehan'ny fiarahamonina de tsy fanasina fa ny fiangonana tokony atsiary hoe fiangonana ilainy fiarahamonina any ndraiky ty perpetro hoe raha tsy reo vahoaka be dehibe reo no hitabataba aminao ianao nga mampianatra anay ianao nga manome fianarana anay mora ianao nga manome sakafo anay ianao nga manome tany nay bôjy isan-karazany meny dôly kitio ao azy zay izy ary tsika protestante afako malala marefo satria tsy miasa ao anatin'ny fiarahamonina raha iveritsika hoe ny fivavahana de ara-panahy ihany de ao zany de tsy zany ty afako malala nga tsy ara-panahy raha mandeha mampianatra ny ankizy any malaim-banitra nga tsy ara-panahy mampianatra ny ankizy mamanty sy manoratra fa nga tsy ara-panahy mandeha mitsaba fa nga tsy ara-panahy mandeha manasitrana ny marary fa nga de tsy ara-panahy mitory ny ankizy ho afaka amin'ny fitoroana zava-mahadomela sy ny toka fa nga tsy ara-panahy mampianatra ny ankizy fahalalapona fa nga tsy ara-panahy mampianatra afako malala aiza ny ilonao arato tariny ianao afako malalo fiangonana ianao de metra fanontaniana ianao zany zao kristiana nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ianao arato tarina ve ianao ao an-tsainao ve ny toe-potian'ny tomponao hoe za de arato tarina miasa ao anatin'ny fiarahamonina rena afako malala tsy zay ny fiangonana engany andiny teny ianao ibebanao amin'ity kareny ity satria fiangonan'Andriamanitra ianao tokony atsiary hoe za de ilain'le fiarahamonina misy ahy za de ilain'le mpiarabelona misy ahy za de zao tsy manavakavaka na iza tsy fiangonana natao ansokajony olona vitsivitsy any fa fiangonana tena natao hiasa ao anatin'ny fiarahamonina za ve ianao le afako malala
tsika manao hoe ndraray tsy azotsika ny hoe miverytsika fa ny fiangonana dia manana zo ifantina tadidio tsara fa ao anatin'ny lalàna mifety ny fiangonana anatin'ny fiarahamonina dia ny fitoam-pivavahana dia cérémonie publique zany misokatra ho an'ny rehetra man'ny rehetra fiangonana io rehefa ivory manokana ny fiangonana ny akatoky ny fandraisana ihany zany cérémonie publique tsisy miditra ao anatin'izany fiangonana zany rehefa akatoky ny fandraisana ny raha ny akatoky ny fandraisana tsy azo nizaniza atrehana fa tsy ny mpandray ihany zany hoe ao anatin'ny fiangonana ny tena manao hoe midira zay hiditra atsolo hoe midira zay sa hibebaka ifono anatrehan'Andriamanitra fa ao anatin'izany kosa no hitandron'ny fiangonana ny fahamasinany amin'ny alalan'ny mpandraifana zany notompo ao anatin'ny boriboringeza be fiangonana misokatra amintsika rehetra io eto amin'ity tsika ity ny tenan'ny Kristy izay mino maro misy amintsika ato sanatria eto atao itsika ato fa andeha hoe misy fiangonana anankiray nananana dia miditra ao varavarana le olona dia misy amin'ireo olona reo tsy tenan'ny Kristy fa misy izy tonga fotsiny asa ijerijery iny mety misy zany dia io mampianikena hoe ao anatin'ny fiangonana io misy ny tenan'ny Kristy izay Kristy ihany no mahalala azy ary misy kosa mbola tsy tenan'ny Kristy izay Kristy ihany no mahalala azy avako malala fiangonana misokatra amin'ny fiarahamonina mahatsiaro hoe ilain'ny fiarahamonina fa levako malala dia izao ny rahatariana izay anoaran'ny tompo fanjakan'Andriamanitra dia fiangonana tsy mbola manivana na mitsara eny am-perinasa zany hoe rehefa tonga lay rahatariana dia tsy manivana eny am-pandehanana ny fiangonana fa izao na mitsara eny am-pandehanana roa fondoly zay sendazy tsy hoe tsy manavaka ihany izy fa tsy mitsarako izy ny fanovanana zany dia avako malala dia amin'ny andro farany a tsy mbola fotoana fanovanana zao tsy mbola ianao mihitsy no afaka hiteny manao hoe ry olona ry dia voavonjy na inona taony ary ry olona ry dia very any amin'ny afo be na inona taony tsy izany mihitsy le avako malala tsy anjaranao zany ny anjaranao dia mandroaka zay tenandrema zay tojo anao eo rofinao tsy mitsara ianao na saona voaroko na soana na thon voaroko na crevette ny voaroko anao roa fotsiny any amin'ny farany ny fitsarana fa raha tsy ilavako malala arato mitsara rehefa tafarisaka tamina ethnology anankiray amin'ny akademia malagasy tsy madinika mihitsy ny tenin'ny lera-mato fisy manao hoe pastera raha izao méthode nareo zao nataonareo a ianao théologiana raha izao méthode nareo zao nataonao dia ho minorité raha ny protestante afaka 10 taona eritreritra scientifique zany resahako zany fa niasan'ny fanamasina ie lehibe lavitra anao zany fa zao koa nefa zavatra no amariny tantara fa nanome fahazavan-tsain'Andriamanitra ary nanome fomba fiasa Jesosy zany mihitsy midika ny tenin'i Jesosy hoe eto Samaria makary méthode fa ahoana ao tsy zandray ny protestante ohatrany tsy méthodique intsony amin'ny asa manazary lehibe lazainy tamiko izy avako malala fa mampieritreritra anao a reny kristianina la ny andro mifampitsara raha anona ny tena tsara raha anona ny teny sa inona koa zay ire iza koa dia afako malala tandray zany ny fiangonana ankehitriny leson'ny catéchomène androany a ny antsina hoe écuménisme dia tena hoe écuménisme dia trano anankiray tafo anankiray iarahana monina ka ny olona rehetra ao anatin'ilay trano dia samy hafa samy manana ny akanjo mety misy manao malabary mety misy manao complet mety misy manao jupo misy manao robe zany tena samy manana ny kolotsaina izy fa manaiky iara-monina ao amin'ny trano anankiray fanajana ny fahasambihafana ny dikany hoe communisme zany avako malala zay hoarina ny tiaratariny ity dia zao kristiana sy fiangonana mahay mifanaja efa tsy vanim-potoana ny ilazana tsony zao manao hoe raha tsy atao ty fiangonana ty ianao dia makany amin'ny afo be efa tsisy azany tsony zao izao koa no azonao amin'izany tsony atsolona mare finoana izy milaza vanao hoe mifantatra ny fiangonana no amin'izay efa tsy zany tsony zao satria nandritra ny vanim-potoana zany tena rehefa tsy ato anatin'ity fiangonana ty ianao dia lasa any amin'ny afo be
efa tsy tsy zany to nyteneniny jesosy jesosy tsy niteny an'izany ny fiangonana dia fitaovana iray anabeazana anao anolokolonanao hitezana ny finoanao hitoetra amin'ny tompo fa izao ny finoana ao an' jesosy rak'ilay 10 minitra teo zay ny fototra le avako malala dia manahoana ary itsika fiangonana kehitriny aratariny ianao ry fiangonana manahoana tena mibanjina marina n'ilay fanjakan'andriamanitra ve samy banjina ny samy trondro ndro zay zany mibanjina melona na ino ny dimenameny ty ozy le melona de mbandeha le zany avany ny to ozy ny to matsy ny atsantsa hoe arino ny ty manaikitra ty sy ny sisa zany ny sary avako malala mety menareo fa zay le sary zany hoe mbola samy ao anaty arato ao izy rehetra dia efa mifanongotsongo zany ny avako malala ny fiangonana kehitriny ry fiangonana malala an' Jesosy Kristy tonga tena ny Kristy no tsy hifampitsara no tsy te manao asa ihany tsara nareo diso nareo ohatr'izao ry avako malala ny fitsarana hoe ny filazany teny azy manao hoe dia tahaka ny any amin'ny fiafaran'izao tontolo izao an'ny fotoana fitsara ary io zay mahakatra amin'ny farany any no fonjeny tsy hoe tsaratsara paster zao anio tena mba mety pastera dia mahazo antoka fa zay foana tsika avako malala mila miambiny pastera mila miambiny ianao aza mety hoe zanky androany tena mazoto be amin'ny asan'andriamanitra tena zao fa mety eny ampandehananao mety menjera sanatria mila mahakatra amin'ny faranao dia aza mitemanao hoe iny mamilava iny koa ve iny ve mba hotafi iny ny ampo fatsakan'andriamanitra fa iny mamilava iny tapoka no mahanitra zay nge le jona ataony azy fijaliana izy nitemanao hoe mba tsarovy rehefa dia tonga amin'ny hirany osy manao hoe ray minitra monja alohan'ny afatesana izy no niteny manao hoe mba tsarovy no mibebaka dia anao zany zany andry ray minitra hoe za koa dia mba hiandry le ray minitra fara tsy zay aloha tsy zay mihitsy tsy modely iny dia mba hiandry an'iny ndega le ray minitra fantatrao mitompo ihany manao le ray minitra farany fa nytinydrarena dia manao hoe hatramin'ny farafofonainao dia miala ny enin'andriamanitra hatramin'ny farafofonainao dia mbola misy fotoana eronao amin'andriamanitra fa aza niandro ny farafofonaina zay ndika avako malalo tonga tetran'andriamanitra ianao ny fiangonana ve arato tarehina ary efa ao anatin'le arato ianao ao anatin'io arato io ianao zao fa tsy alivelany efa ao anatin'le fanjakan'andriamanitra dia zao ombiny andry ny fahatongavana eny amoron-dranomasina ny fitsaran'andriamanitra eo ny filazan'ny tompo azy manao hoe dia amin'izay farany izay dia zao ho tonga ny anjelin'ny tompo ka hanavaka ny ratsy fanahy tsy hanavaka ny tsara fanahy zay reo tsara ny efitenin'i Jesosy tsy ny tsara nalain'i Jesosy fa ny ratsy no esolona efetsanany zany le afo atsika fotsiny hoe iry ty tsy ilay zay sary dia avako malala amin'izao anotao zampenantsika izao a dia misy fampianarana hafahafa miteny manao hoe tsy isony elo tsy misy on zany elo zany tsy misy on zany fandorona sy fitsaran'andriamanitra zany dia avako malala io ny baiboly miteny fa tena misy ny elo ary tena isy ny fitsaran'andriamanitra ka misy manaka aiza moa ny tana zany eto amin'ity voalaky tety sa eto amin'ity tany ke zao tontolo zao goavana be ty tsy ry avako malala lehibe lavitra no ivoary eo andriamanitra efa nanomana ny mandrakizay ho an'ny mino zany ry avako malala ka reny andro ndao hibebaka amreto rafin-javatra telo reto voalohany dia izao ny fanotonan'andriamanitra amin'ny fahazarana nandray veritsika mandeha ho azy ny maha kristiany tsy avako malala tahiron'ny tompo isika amin'ity perikopy amin'io hoe fanjakan'andriamanitra nge ianao hoe manana asa sady dia manandraikitra nge ianao hoe sao dia ny tenanao foana no hitanao sao dia nisan'andro mandrakariva ny kasirolina sy ny kokoty minita foana no hitanao fa misy ny fanjakan'andriamanitra mbola hitsaranao mbola endrasananao sao variny ianao ka manompo amin'ny fahazarana so adininao fa mbola miandry ny fitsaran'andriamanitra izy zany ary tsy apoizina avako malala ka reny miandro fotoana fandranenteny
mba tsy andehanana amin'ny fahazarana. Ny olona mandeha amin'ny fahazarana tsy miavao, ny olona mandeha amin'ny fahazarana tsy miavao, tsy miatsara fa ny eo ihany eo. Fa ny farevako malala ty tokony hibebahanao dia ny tsy fanekenao ampiasain'ny tompo amin'ny toerana rehetra. Vetika fa ny maha-kristianina dia ho an'ny tenantsika ihany, fa ny maha-kristiananao koa ho an'io namanao io. Ny fijokona vavolombelonao no mahavovonjy azy. Ny fijokona vavolombelonao fa Andriamanitra tia azy, Andriamanitra tia anao, Andriamanitra mamela heloka. Ny maha-kristianina tsy toetra ho an'ny tena ihany fa toetra ho an'ny hafa mihitsy ny afako malala. Toetra izay etsika eo amin'ny fiarahamonina ka mahatonga ny fiarahamonina ho tsara, matoa ratsy ny fiarahamonina ny afako malala. Dia vitsy ny kristianina mijoro vavolombelona manaiky ho fiasana. Vitsy ny kristianina manaiky ho vavolombelona manaiky ho fiasana araka ny fiasantsika tantatarany fiangonana teo. Afako malala mandeha hibebaka. Tonga atsika tany amin'ny fiarahamonina ve ny etika, ny morala, ny toetra kristianina. Tonga atsika any ve zany. Samy zavatra hafa n'izao tontolo izao ve ny manjary manefa etika. Ka manjary kristianina mpamaly faty, mpiandry-kendri-tohana, miazona loro-po, manamary-tena, ny fahotan'ny hafa ihany no hita, terorista ao an-trano ao sy ny sisa rehetra. Afaka manalo ary amin'ny andro asain'ny tompo mandiny tena isika maha-kristianina anao atraiza ny fetra. Fahalalako malala izay andinianao tena amity karemity dia izao ny fiainam-panahinao mihitsy. Takatao ve ny fanjakan'Andriamanitra fa maimaimpony zany. Takatao ve ny fanjakan'Andriamanitra fa natao ho anao zany. Takatao ve ny fanjakan'Andriamanitra fa fahasoavany zany. Arato tarina lay izao tontolo izao, lay ranomasina ino a tsy osomotsy ty ranomasina mihitsy. Fefa natao anatin'ilay arato tarina ianao famonjena ny dikany io avako malala. Fa ianao ve mahatakatra fa izao efa ao anatin'ilay arato tarina ianao ary fanjakan'Andriamanitra io fitahina ho anao. So n'Andriamanitra le afaka tonga kristianina. Aza ny manodidina anao nijerenao, aza ny adidy hoe sao be adidy be, tsy maninina azy ataonao ary efa tsy tarehan'ny tompo anao. Tsy hany ny olana liavako fa loem-panahinao Jesosy jerena. Raha mbola mijery olona ianao maty antoka fizaka anakaty fotsiny. Raha ny olona nijerenao maha-kristianina anao mijerenao. Raha ny olona koa mbola mahatonga anao tsy kristianina vao maika maty antoka ianao. Raha olona no mahatonga anao tsy iny maty maty ao amin'ny hazo fijaliana foana kristianina iteny aminao manefa nga olo maty ao amin'ny hazo fijaliana fa tsy zaho Jesosy. Raha mbola olona koa mahatonga hoe aza re tsy salaka tsy mahavita ka be aleo be a. Toy Jesosy manao fa nga io natonga anao kristianina fa tsy za dia afako malala. Efa ao anaty ratra ianao zao fiainana havaozy ny fanoratena fitahina ho anao ny fiaina kristianina. Dia afaka malala anatona ny tompo isika hanavao fanoratena trano e tompo sambatra mananao sambatra fa kristianina. Irainao vavolombelonao amin'ny fitiavana ampaherizo a Jesosy. Sangana ivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanamaso soranao zay ny fotoana atsiarovanay amin'ny alahady voalohany amin'ny karenity. Atsiarovanay tena fa efa ao aminao zahay. Isan'izay nofidinao sy nantsonao no amalinao tamin'ny ranao tonga zanakao. Azaveranao anompo amin'ny fahazara. Azaveranao anao ray nazy maivana ny famonjena nataonao kare amin'ny andro tompo. Ndreto izay mangataka ny famindramponao. Tehirizy hoe mba ho fiasana velona ao anatin'ny fiarahamonina. Tehirizy hoe anana fitiavana. Tehirizy hoe ayamela. Tehirizy adio fo. Tsy azonao ampiasain'izay tompo. Raha tsy efa nisasan'ny ranao koa dia mety eza anadio anay tompo ho fiasany zahay. Miandry anay ny fiarahamonina, miandry anay ny ankohonanay, miandry anay ny tanindrazanay. Aza velangay iay izy ireo. Arato tarina ny fanjakanao ao anatin'izany zahay. Esory aty ambonay ny fifampitsarana, ny fifanilary, ny fiheveran-tena ho ambony noho ny hafa, ny fiheveran-tena ho tsara noho ny hafa.
isora ty anatinay reny tompo fa ataovy mandady eo amin'ny azy fijalianao zahay ajiary fa tsy nitsiny tianao ka dia nasondrotrao tianao ka dia nitahinao tianao ka dia noasoavinao tianao ka dia tezainao ampianaro ay nety teny zay amin'izao kareny zao Jesosy dia vangeo ny fonay ny tokantranonay tsirairay avy ny asan'ny tananay ny firenenay ny fiangonanao terizy tompo amin'izao kareny zao atsiary fa fiainana sy fahatsarana ny ara-tariana ao amin'ny fanjakanao miomba zay ilay vavaka nampianaranao anay manao hoe mamasina ny ampianaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety antany tahaka ny an-danitra omeo anay no ny anina saza anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafanay milatsy anao ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay raisonetsora fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ny eo aminao ka hoarovany tompo avokoa ny ainao ny tenanao ny fanahinao tsy anatsiny any ianao amin'ny fadiny Jesosy Kristy tompo mahatoky raha efa niantso anao ho ao amin'ny fanjakany izy no alefy zany amen.